very olomanga indray Madagasikara nodimandry teo amin'ny fahavalopolo taonany i Monique Andreas Esoavel Mandroso mpikambana eo anivon'ny filan-kevitry ny marbonina-pirenena. Maro ireo andraikitra efa nosahaniny teto amin'ny firenena fa ny tena nisongadina tamin'ireny dia nitazoma ny toeran'ny minisitry ny fitsinjaram-pahefana sy ny faritany mizakatena ny taona 2024 hatramin'ny 2024 avy eo voatendro sekretera jeneraly ny vondry ny ranomasimbe indiana hatramin'ny taona 2024. Izy no vehivavy malagasy nisahana izany andraikitra izany voalohany. No teto tanindrazana izy ary voatendro médiateur de la République nandritra ny 12 taona mahery, izany hoe ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Ny alatsinainy lasa teo no voatendro ho mpikambana eo anivon'ny filan-kevitry ny marbonina-pirenena i Monique Andreas Esoavel Mandroso misolitena ny faritany Toliara. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny rano voakarin'ny Jirama, tsy mitombina ny filazana fa tsy tsara kalitao ny rano voakarin'ny orinasa, hoy ny tompon'andraikitra izay nitondra fanazavana sy nanamafy fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny rano izay voakarin'ity orinasa mpanjakana ity. Tamin'ny alalan'ny horonan-tsary fohy no nitondrany fanazavana fa mandalo sehatra maro ny fanadiovana ny rano, misy ny fanadiovana hita maso asiana fanafody ilay rano, avy eo mandalo sivana iray mba anesorana ireo mety ho fotaka sy loto hita maso. Mivoaka avy ao izy no antsoina hoe rano vitatsika, izany hoe efa niala tao amin'ny avokoa ny zavatra mavesatra rehetra. Manamafy ny Jirama fa rano madio no tsinjaraina ho an'ny mpanjifa. Ny voakandroany sahady ny tetiandro mpampianarana ho an'ny taom-pianarana 2024 ny 20 septambra izao no hanomboka izany raha ny tetiandro izay navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary farana ny 14 Jona 2024. Misy adimy toy ny mahazatra ny vanim-potoana saingy ny mampiavaka azy tamin'ny tindry mitoraka ity dia ny tsy fisian'ny fiatona eo anelanelan'ny rovolana fahatelo sy fahaefatra. Ny ampahany voalohany dia ny 20 septambra hatramin'ny 14 oktobra. Ny vanim-potoana faharoa kosa dia anomboka ny 3 novambra hatramin'ny 17 desambra. Isy fialan-tsasatra moa eo anelanelan'izany fotoana izany. Ho an'ny fialan-tsasatry ny fety ny faran'ny taona dia ny 20 desambra hatramin'ny 4 janoary 2024 izany. Miditra ny rovolana fahatelo ny 5 janoary hatramin'ny 20 febroary. Tonga dia mitohy avy hatrany ny fampianarana ny alatsinainy 13 febroary hatramin'ny 17 martsa izay mamaritra ny rovolana fahaefatra. Ny rovolana farany dia anomboka ny 9 aprily hatramin'ny 15 jona. Olona iray no namoy ny ainy tao amin'ny fokotany Ankilimafaitry tao Ambovombe raha nitatitra vonjimaika navoaka ny Birao Nasionaly misahana Liloza sy ny Tandindoza na ny BNDRC omaly mikasika ny fandalovany Redoza Jude tany amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara. Nahatratra 5,000 na ireo traboina ka tao amin'ny faritra atsimo andrefana ny 4,000 amin'ireo. Ankoatr'izay dia voaterina findra toerana ny 7,20 sy 10,000 sy R1 tamin'izy ireo noho ny fiakaran-dranto any an-tranony na noho ny fampotehan'ny tranony amin'ny ampahany na manontolo. Raha ny voalazan'ny tatitra dia 2,70 ny isan'ireo trano niakaran'ny rano, 7 sy 9,000 nahitana fahasimbana ary 80,000 no potika tanteraka. Andrasana ny tatitra vaovao momba ny fandalovan'ity rivo-doza ity tany an-toerana. Efa tonga any Maroc amin'izao fotoana izao ny ampahany amin'ireo mpilalao sy staff teknika ny Barea izay hiatrika ny toy ny fifanitsanana hiatrehana ny amboara eran-tany 2024. Efa any an-toerana ihany koa ny mpanazatra ny Barea Corentin Martins sy ny ekipany ary ireo mpilalao maromaro avy eto toerana sy avy any ivelany. Nisy moa ny fampahafantarana ny ekipa teknika ny Barea izay natao ny mpanazatra ho malalahady. Ekipa teknika ahitana dokotera, kiné sy mpanazatra mpanampy. Mbola maro ihany koa hatreto ireo mpilalao andrasana. Raha ny vaovao efa nampitain'ny mpanazatra dia raha ampitso talata vao ho feno ny isan'ireo mpilalao eo ampelantanany ka fanazara-tena tokana ihany no azon'ny ekipa feno atao miaraka. Ny 17 sy ny 14 martsa izao no atao ireo lalao roa manaraka izay iona ny Barea amin'ny Centrafrika sy Ghana. Marihana fa andeha mivantana amin'ny TVA avokoa ireo lalao ireo.